Viva 98.8. Azava fandarina eto mionjam-peo Viva ny alatsinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'ny iray ora atoandro ka hatramin'ny roa ora sasany fa makafakana ara-politika sosialy toe-karena ny tadalana kely fotsiny hoentina fa malalaka ny faneho-kevitra ary isehatra lavalava mihitsy ianareo mpiaino amin'izao atoandro izao ry mpiaino ajaina ao anatin'izao fandarana okazava izao mifaneho-kevitra amin'ny antso amin'ny finday ny zavatra tiana ambara dia hoe tsika tany mandalan'ny demokrasia mandalan'ny demokrasia tsika ary mampiasa an'izay resaka demokrasia izay petraka ny fanontaniana no hoe hitantaratra tokoa ve izay ary tafapetraka amin'ny tena izy indrindra eo amin'ny faneho-kevitra amin'ny faneho-kevitra mendrika ny tiako tenenina hoe entin'ny olona tsirairay avy tsika tritrany amin'ny faneho-kevitra tsy manjary sy ny hoe sanatria mivava mifanompanompa sy miteniteny foana tsy ao anatin'ny domaine antsika izany fa ny tsika ilay faneho-kevitra tena ao anatin'ny hoe manaraka ny fenitra demokratika no resahantsika ary tsika izany mametraka ny resaka hoe tany demokrasia hoe malalaka ny faneho-kevitra io zany no mba hafanontaniana ray izay fotsiny tadalana mba entiko hoe tafapetraka tokoa ve zay ny akoatran'izay dia malalaka ho amin'ny faneho-kevitra amin'ny antso amin'ny finday a tonga sika dia isehatra amin'ny faneho-kevitra amin'izao atoandro izao amin'ny alalan'ny faneho-kevitra amin'ny finday amin'ny antso ataribia ento ampanajana hatrany ny faneho-kevitra malalaka tsara mihitsy ny faneho-kevitra ary oka mba anaraka foana nylay lamintsika ny hoe iza dia avaiza le miantso dia eto ny faneho-kevitra ao eo ihany koa le faneho-kevitra anankiray mba tiantsika ahintsy kely ny hoe ozy le anina teo rehefa miteny ohatra zao tsy dia izay ny ilayntsika fa le hevitra ao entina fa iny zany hevitra netiny iny fa raha ohatra kosa misy mitondra faneho-kevitra tsy mendrika na miteniteny foana dia mialatsiny fa tsy maintsy tapahana fa tsy mety izay atao amin'ny onkazava tsy d'accord faneho-kevitra mivilana makany amintsisy satria isika rehetra no asoavina ao anatin'izay rehetrarehetra izay ary isika rehetra ihany koa zana-bahoaka izay raha teo tsy afaka ny amandalitra ny vahoaka tsy afaka ny amita bahoaka dia isika rehetra ihany koa zany tsy mila mifamitaka tsy mila mifampipanga hoe inona na inona fa samy fotsiny mitondra ny faneho-kevitra ampahendrena ary eto ampanajana hatran'izay faneho-kevitra zay malalaka ho ihany faneho-kevitra ry mpiaino ajaina eto ampanajana amafisoko mihitsy zay eto ampanajana hatrany hatrany andrasana ary ny antso voalohany raha efa misy any dia afaka miditra avy hatrany isika ao anatin'izay faneho-kevitra amin'ny antso amin'ny finday izay merabanao tompoko merabanareo ndraikitra amin'ny okazava sy ny mpiaino rehetra ary ny rehetrarehetra mpianjety ny tiako dia trafika ny concertation nationale raha ny eritserito manokana dia domendavy amin'izay mpikarakara mety filohajaina ny kolonel Mikael mba ho tafiditra ao amin'ny farany dingana farany anatin'le concertation le ama amin'le hevitra farany reto olona reto afahany mifangatahana ny ana ao anatin'izany Andriamato Ismael Razafinarivo Andriamato Toromo zany izy fa tonga dia tenato amin'ny anarany izay dia teo na Paolo Andriamato dia
koa le anankiray le miaraka amin'ny Ismaila le mpanao lapa-kevitra fianarany iny izy manarak'izay ao anatin'izay koa zany ray aman-dreny ara-drazana dia ny jambanao misilamo ankoatran'ireo vao anatin'ireo dia oka mba hitovy lenta satria raha dinihana matsika dia karazany olona anaky atoko anankiroa ao le mpanoana le mpanohitra dia hitovy lenta zany misy an'ireo mpanoana sy le mpanohitra satria raha ohatra ka resaka tsangatanana io ka ny anankiray ny ohatra dia automatika zany lasa mitanila le izy izay no hevitra mba hitako fa mety anatotsana le concertation national adiniko le andriamatora-injonary dia tsy manamban'izay tsy voatonga koa fa betsaka ny azo tokony tonony meto fa dia olona ohatran'ireny mihitsy le tsy mihena amin'ny teny dia tsy manaiky le menana zay mba hiazavady amiko fa dia mirary so le toko so nabetsaka ianao dia makasitraka ndrasantsika ny antso manaraka rehefa misy eny tompoko mirabanao tompoko miraba tompoko manambola le nata eny tompoko tengo za mampatry itodika le fisarana zao le izy raha fa tena mandinika le teza raha-pirenena dia tena ohatrany tafapetraka tony le demokrasia to Madagasikara fa lasa ohatrany fanampenam-bava dia vazansa politika zany napetraka le ministry ny fisarana satria zao raha vao mba mametraka fitoriana zao le honorable Gerson Antoine dia fa io fa mandrangaranga sahady mitady fisamborana satria ohatrany hoe karazana tady hanonga-panjakana nga raha fa narahako vaovao nefany tokony le fahamarinana ny tedavina mba isin'le fitonina eto amin'ny tasy ny fanjakana mba efa vahoaka miadana miary tsara ampilaminana zany mba etaetanay vahoaka madinika zay mety mampatrika fa makasitraka tompoko makasitraka dia makatelanao ihany koa tao anatin'izay faneho-kevitra izay andrasantsika zany ny antso miraba tompoko miraba tompoko miaraba namana mampatrika dia miaraba ny beny pratezy apetapeta efa tsy misy keo fisarana zany na fahazoko anazy mandrovy io ministry io efa tamin'ny voalohany io efa niteraka resabe fa mbola tafaveriny io ihany vo mahay mamay vay fanakiana vahoaka azy amin'izao fotoana zao fa migahagaga dia hoe mijery fotiny ny prime ministre tazafotiny mbokolonely inona tompoko miantony tsy analana ny ministry io nefa ny fomba na fitondrana dia inona zany mbola tsy ananalana azy fa fahafantarako azy manokana dia mipotra zavatra fenonao ambady izany fa inona ny tena antony manarak'izay maromaro ny efa samborinareo manina ne ny olona fitendresy olom-bava-bahoaka reny ary reny olo reny tsy andehanoana anareo naovinana fa ny zava-misy ary amin'izao efa niena toerana ny olona mpanarabe anareo ary betsaka ny nanenina tongotra matanana fa mba mahay za io tsy misy miteny hoe aza samborina ataovy manara-dalàna fa tsy hoe samborina le olona dia manaraka zany amin'izona anareo dosie zany zay moindre geste zany zao dia na tsy afa na tamoraka mba nieritreretra ihany araky nefa nyteneniko maly 7 ny feta ray sisy mitidika andriamatora Gerson Antoine izy zany dia feno le 7 fa mbola tsy misy tonga saina na ny prime ministre na ny colonel Mikael Randeny ajaniko hoe naniny raha vao tendry ny président délégation n'Antananarivo namana mampatrika dia miazaka zany aloha teny Andravoahangy le rano makany allo efa niena le rano fa ny tena olana iny amin'ny rotoroty indray zao namana mampatrika tena mahatsirava miangavy anareo mpanao gazety mandalo amin'iny Andravoahangy iny ijery hoe io ve le asa natao dia mampahery ny vahoaka indrina fa fomba ny président Rajoelina ozy
naisiona zay hoe mbola ho maina lambana olana sodabetsaka totika mangina sady kalma foana soana betsaka ianao dia makasitraka tompoko ndrasantsika 034 07 009 88 032 91 901 20 ireo ny larana idirantsika zany ndrasana ny antso avy amintsika mpiaino eny tompoko miaraba tompoko ino lasa ndrasana ny antso avy amintsika mpiaino 032 91 901 20 ary ny 034 07 009 88 aza mibipa fotsiny fa metso eny tompoko miraba tompoko miraba tompoko Allô? Toizy fefa ao ianao. Hitanao le fotodrafitra president zany a. Tena ohatra tsy mamely mihitsy zany le fitozana satria teo zao a le mora ty zao a efa teo mba sitraka daholo ny olona. Zao zao ny olona tena teniko zao fa mijano fa mandefa le demande any efa hoeri-taona mba efa hoem-bolona tsy misy mivoaka. Hoe ajanona daholo lay zany iana nefa mampalahelo le mahaza le olona nefa tamin'ny president io a ane daholo ny zavatra rehetra rehetra. Fa io president io zany tena tsy tazilana io e manimba firenena fa zay fa misaotra betsaka dia raha soa president e. Sorana betsaka ianao dia makasitraka anao ihany koa a ndrasantsika ny antso manaraka raha efa misy ny orange miraba tompoko miraba tompoko miraba tompoko miraba tompoko atao moramora le radio abaty ambodoko zay zay a dia misaotra ny Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny prime ministre teo aloha nanao ny lalana hitany ambodoko enina amin'ny 20 taona tompoko zao vao mba vita ny lalana tambodoko tamin'ny fitondrana Andriamatoa Andry Rajoelina dia misaotra koa zay a an'Andriamatoa député a Maivra Olodinina amin'ny alahelo lehibe mihitsy a ny tenenana izao satria zay dia tena malahelo an'iny olona iny a fa olona avaty amin'ny tanindrazanay iny dia zay fa maoka heresika rehetrarehetra e mahereza daholo eo a misaotra tompoko. sorana betsaka ianao dia miraha soanao ihany koa a raisitsika ny antso manaraka raha efa misy eny tompoko miraba tompoko miraba tompoko miraba tompoko zavy ny nosy be ambobarikely le frongony zay tianay zany aloha zay tiany Rajoelina foana mandrapahapatinay fa zao no ataoko aza be mamaly faty ampidirina poza daholo ve tsy olona rehetrarehetra ty e aza manao an'izany mivaly faty politika ny tena ataonareo fa tsy mitondra firenena tena mandreraka mihitsy mampalahelo mihitsy Patrika za zao ohatrany tsy namangan-tsaina mihitsy ohatrany lehibe reraka mieritreritra le zavatra ataony zareo zay Patrika efa misaotra betsaka. sorana betsaka ianao dia makasitraka tompoko ndrasantsika ny antso manaraka mahazo tezitra fa tsy manota mahazo tezitra fa tsy manota raisitsika ny antso manaraka miraba tompoko miraba namana Mampatrika miraba tompoko tsy motsinana ihany ty namana kopatanina ao anareo tsy motsinana ananjy eny tompoko iraba koa ny mpiaino sy ny mpanolotra ny teknisiana rehetrarehetra na eto toerana na ny ivelany dia arabaina ihany koa ny ahy namana Mampatrika ny zavatra mahagaga dia ny fanaovana politika eto Madagasikara iresaka mahakasika ny ministry ny fitsarana ny tenako tamin'ny fitondrana frongony moa dia anisany niala teto a Madagasikara izy ny alany teto moa tsy hidirako fa ny fantako dia nahato izy a
amin'ny mampisara anazy. Tapaverina eto izy ankehitriny. Fitondrana ara-dalàna no nametraka ary nanala ny fahefana mampisara anazy. Dikan'izany olona meloka izy, olona voaheloka izy. Tonga ny fitondrana vaovao dia gaga, lasa minisitra izy ankehitriny. Na ny sendika ve, ny mpisara ve, dia tsy mba manana fanapahan-kevitra mahakasika an'izany. Eritreretintsika tsy mijery antsika hoe mpanao politika, fa mieritreritra antsika hoe olona sotra, nanana heloka. Dia ho possible ve le olona raha misy fitondrana io dia ho apetraka amin'ny toerana io dia lasa ny manana andraikitra ambony izy eo amin'ny fitondrana. Dia mitombona ve zany? Fa ny aya ny tiako tenenina, ninonino filajana dia valifaty politika ny ataon'iny olona iny. Niza ninonino tenenina. Ka nena zany dia sotra be no teneniko. Ny fanaovana politika eto Madagasikara dia tsy haiko, tsy fantatra na hoe mahoana, fa mampieritreritra ihany zany ny zavatra ohatran'ireny. Dia miresaka atsika n'le fanavaozana, miresaka atsika ny concertation, teneniko ombenombeny mikasika an'izay. Sarosarotra le izy raha ny fahafantarako. Tsy ho tonga amin'le fanovana eritreretintsika ho ataotsika raha ny toe zavatra misy. Ny ahy dia teneniko zany, tsy maintsy miditra atsika amin'ny fampihavanana aloha, zay vao tokony hiditra amin'ny concertation. Zay ny enany fantako. Fa raha mbola izao zavatra mitoy izao dia mampieritreritra asa hoe ho akaiza isika ty, fa sambia mieritrereta ihany. Avelako eo no mikasika an'iny. Ty koa namana misy tranga, misy établissement ao Manarsoa ao. Tena tonga dia teneniko le izy, trangana Ambalavelona. Tamin'ny herinandro iny, tamin'ny faraparan'ny herinandro io ny établissement io, misy mpianatra visivisy tao, tratra. Androany, atsika miteny zao, mbola mitoy le zavatra. Mampieritreritra le izy, satria ny antony tenenako eto, tena manjaka ve ny asa devoly. Inona loatra ny zavatra misy eto amin'ity firenentsika ty. Saro marina fa ny établissement dia établissement finoana le izy, fa misy fianakaviana zany tratra androany, za miteny zao. Ka tsy haiko hoe inona ny tokony ho tenenina, inona ny tokony atao mahakasika an'izay, na ny établissement inona ny fepetra-mbaraisiny, satria mampalahelo le zavatra. Ary tanora kely daholo le tratra, tanora kely 50 taona, 40 taona, 70 taona. Zay ny zavatra misy, fa za tsy teny an'le établissement eto, fa ao izy, ao anaty azy ao le izy. Fa mampalahelo dia iangaviana ho an'ny olona na ny tokony andraikitra maheno an'ity afatra ty, na ny mpiaino an'ity radio ty. Fa zahay zany dia ny andro hoe inona ny ataon'le tokony andraikitra ao amin'ny établissement eo anatrehan'le zava-misy. Zay namana mampatrika, fa dia makasitraka makatelina ho anareo mpiaino ihany koa indrindraindrindra. Sorina betsaka ianao dia makasitraka anao ihany koa. Lasantsika ny antso manaraka raha efa misy 034 07 009 88. Ie tompoko, miarama tompoko. Miarapatsika ao amin'ny Okazaba, Mamevonatra, Mampatrika sy ny ekipa rehetra ao Biva 335 anty. Miarabanareo tapaka sy namana rehetra mijery mahitsy ohatra atsika ato anatin'ity hoe Okazava ty. Namana rehetra, namana voateo miarabanao Mamevonatra tandao. Voalohany zavatra resahana dia nenay tsotra. Voalohany miatrika zay fa noentinareo ty fireneny ty amin'izao lalana hitondranareo azao. Zay ataonareo rehetra eo aminay mitehaka anareo zay hoe toizo. Fa ny vahoaka manana ny zavatra jereny sy analizeny ao anatin'izay zavatra nareo zay. Mety amin'ny vahoaka izy dia ozy mety aminay io. Tsy mety amin'ny vahoaka izy, mangina izy sady mitazana. Fa miandry ho avy fotoana anankiray ampisehovan-drareo hoe rehetra zahay tao. Tiasika an'le député hoe nalana ny te parlementaire dia tsy izy tsony izany zao, tsy ao anatin'ny assemblée. Anametraka izy hoe manana amin'ny vahoaka koa.
marin'izany manana amin'ny vahoakany izy ahoana ozy raha vahoakan'ireo raha ohatra ka tonga ny samboranareo azy ohatra n'le anankiray raha olodinina samboranareo izy ao anatin'le firaisana Fatima ao Tananarivo renivohitra ao mihaino reo vahoakan'ireo reo tsy manana fa mihaino reo ary mijery de manara-maso fa vavy fotoana zay tenenan'ireo am'izay fotoana zay izy manana zavatra ao ambara ny ay manko zay le fahendrena nentinay hoe tsy zay mihitsy nitsangana ka ilaza fa contre anareo zahay fa efa nalainareo le fahefana nitoizanareo le fanjakana nentinareo le izy am'izao fotoana zao fa navozana ozonareo de miandry zay hoe inona le ataonareo ny zavatra fantatray am'izao ao anatin'ny 12 région de zavatra petrakay de tsotra mijery zay manao hoe dinidin'izao ny zavatra ho resahana raha mpanatsondro zareo tsika ka hiatrika an'izany hoe fitaonando état unitaire ve état fédéré ve inona no arafitra ao anatin'izany hoe lalam-panorenany Madagasikara fa 5 zany mba tsy ho lalam-panorenana ndraika rehefa miakatra ny fahenina de analako andravako de jereny zavatra petraka zany de hoe fandinihana lalina satria eo anatrihan'ireo mpitondra fivavahanareo mametraka izy fa iaingany fokotany io raha io ary tonga ty ambony zahay de miandry sy mijery ary efa misy mifampijerevana sy fampidiniana hoe zao ny heverinay ho tenenina raha ity mipotra ao am'ty zavatra ty zao ny teneninay am'ty zao ny teneninay ka zay tsy manana mihitsy zay ho tenenina hoe inona arosonareo tongo zay atsonareo zay tongo zay tsy atsonareo zay zay tsy anakorotana fa miandro hoe inona ny tapakareo tao fa ny sambahoaka zay de miteny fa raha ohatra ka olona tsy avaty anatin'le faritra misy anay no sainareo manisy vahoaka tsy ho tonga any am'izay fa mbola ohatrany hoe mpanadalana olona ihany am'izao fotoana zao tsika manana an'izany le fandinihana hoe biométrique tsy laza zay hoe atraiza fa permis de conduire raha natao biométrique firy taona tsy vita maika efa mivahoaka ny mena an'izany hoe carte d'identité biométrique de mivanaka mihitsy zay mahita an'izany raha ohatra ka aty aminay aty nyresahana fa mametra-panontaniana zay azo an'izany fa tena ny olona ty tena mietrehitra zany azo carte biométrique zany ohatra n'le hoe carte fandraisam-bola reny tena de misy an'izany hony tonga de fantatra hony ny tena tonga de hita hony tira fa tena hatramin'izao nefa le izy mbola mametra-panontaniana hoe ho tonga any am'izany ve izy le zavatra eo zany tsika mampatrika de miresaka ohatran'izao hoe kazava ho vitanareo ve le izy arabasoa arabatsara fa eo zay tsy vitanareo ve le izy eo zay mahita azy ozy le fitenenana manao hoe eo hitanay zay zavatra atao ka ny anazy tsotra zavatra resahana aminareo namana rehetra de tsotra kalma fotsiny zay misy fitenenana zay hoe aza de mikoropaka fa milamina fotsiny tsika zay ataondareo de ataotsika mety io satria zareo no mitondrazy tsotra indrindra mamy isorana betsaka ianao de makasitraka indrindra tompoko andrasantsika ny antso manaraka rehefa misy andrasantsika ny antso rehefa misy eny tompoko miaraba tompoko misotra betsaka tompoko nanny fitenenana radasindrananja marontsehtra trangan-javatra misy ankehitriny dia vokatry ny nataontsika ihany nataonao nataontsika jiaby satria raha mbola teo fitondrana ny président Rajoelina dia kikika foana no hoe no teto Madagasikara foana mikikika hoe ny karamanay ny fonctionnaire mikikika hoe tsy ampy ny karamanay ny voaka madinika mikikika mipetehen ny sasany amin'ny fotsim-bary eneta ty amin'ny faritsy lavanila masy vidiny lavanily nefa ambany ny afatrafatra toy izany foana président o vonjeo zay président o aidanao hoe président zoty zao hoe zany vokatry ny nataontsika ny tonga ny zavatra trangan-javatra misy ankehitriny de zany nararotin'le mpanao politika entiny anampiainan'izy ireny vavantsika tsy kikika tsony tsy antsoantso potsim-bary tsy antsoantso hoe lavanila tla tsy antsoantso hoe DPN sy ny sisa nararotin-dare zany kikika zany kikikantsika tamin'ny rehefa nomen'Andriamanitra ny olo kendry ty fitondrantsika le kikikantsika nararotiny mpanao politika efa zatra ty kendritra vahoaka dia
tonga ho azy taorian'ny mpanao politika ny miaramilan'ny kapisasy dia niengina izy eo amin'ny fitondrana. Afaka eo ilay tikitika. Voafampina ny vava nangina ny demokrasia. Vokatry ataontsika afaka ho antsika eo manaraka raha mbola misy ny olona mba manana izany toetra tsy toe-tsaina demokrasia zany, manana vina anao zavatra. Rehefa anao zavatra ny tsy maintsy miafy aloha e, tsy maintsy miafy. Kita zao zavatra mitokatika na nangasama tika na vidy fiara tika, tsy maintsy misy vidinany ihany ny zavatra ho antsika mitokatrano misy aty. Izay enty ny rajoely fatsika tany ikikika ny afakafatra nanao na inona izao izy vokatry ny nataontsika ihany izy totrangan-javatra zao tompo sadia hoy izy hoe maharety miarety fa mangatamaso amin'Andriamanitra mba Andriamanitra mindra foa amin'ny firenena malagasy atika. So nabetsaka ianao dia makasitraka tompoko. Raisitsika ny antso manaraka miaraba tompoko. Ino tompoko? Miarabanao tompoko. Miaraba tompoko. Miaraba tompoko. Tompoko miverina kely andeha matoma amin'ny Patrika. Ino tompoko? Amin'ny Selemera dia aveny aveny Mercetosika. Ataovy moramora aloha le radio. Ataovy moramora le radio anao. Dia ndraiky sakay vavavorona ty dia izy manavatsy ny filohan'ny Rajoel aty faritra Ambodijoka aty amin'ny faritra misy anay aty. Manao andeha Matolemera dia mitoto tsy misy fa ny ataony miverina ho anareo satria anareo no tena nanaratsy anandeha matoa président Rajoel taty amin'ny faritra Ambodijoka. Nefa tsy misy ninona mba noentinao taty amin'ny faritra Ambodijoka nanabadena ny sainan'ny olona aty Ambodijoka. Ka mareta izay valiny eo ianao fa izay koa dia malahelo anandeha matoa naivra olodinina izay avy aty amin'ny tandazanay Ambodijoka. Tena malahelo izay ny nanaovana an'iny fa izao eto sika e fakahita eto miandro ny farany eto dia loya hita eo izay ataony ministra ny madama ministra ny fitsarana atao mihitsy zany tibonao amin'ny malagasy ampidiro anaty fonja ao daholo fa misy farany daholo ny zavatra rehetra. Zay fa misaotra betsaka mamy Patrika. So nabetsaka ianao dia makasitraka tompoko. Andrasantsika ny antso manaraka. Miaraba tompoko. Ino tompoko? Ino tompoko? Tena manika lalao zaza tanteraka mihitsy zava-misy amin'izao. Trapaka amin'ny tefa inona ny dinana teny akaza ve fa tsy hoe fahalalana amin'ny tefa zay na olona amin'ny tena zay nanonga-patany. Amiko zany io zavatra io inona mahatonga membo fa le concertation nationale tao amin'ny président Rajoel fa diranovana tanteraka mihitsy nataony loha satria raha vao miloatra no rano automatika tsy maintsy lamy premier tour efa mikaikaiky amin'ny vahoaka amin'izao fotoana izao ka dia miangazy atsika firongony rehetra rehetra mba hiara irotra androtsaka amin'ny vatiny orange amin'ny fividianana ho avy zao asika fotonainga nefa fatahorana ny Rajoel io zavatra ataony zareo miembotra tonga dia mihita misy mifatahora indrindra fa ty ministra ny fitsarany ty atraiza amin'ny farany faraherimborana olo ka dia ny ministra ny fitsarana azaro so fisamborana io makasitraka mga Patrika. So nabetsaka ianao dia makasitraka tompoko. 034 07 009 88 032 91 901 20. Ino tompoko? Miaraba tompoko. Miaraba tompoko. Dia zany aloha voalohany indrindra zany tena mahagaga leako tatany hitako telo vehivavy misy no nahitako azy le resaka sobian'ny ravimany dia hoe endriny fatana amin'ny ampaky olona ampandeha le sobiany dia fanontaniana apetrako sy zavatra mahagaga
fananana ny fanjakana pitsabola na ariary ary fa privé madio dia hoe nanova fanjakana zao dia ny paky no manindry fangamo paky manana fahefana zany mba afarafara dia hoe ny terany asa zay zany aloha zao dia mampiseho fa matombo paky nanao an'izany dia nahazo baika avy amin'ny fitondrana dia zay zany le dika fa ao amin'ny fitondranao a no ny exécutif zany no rehetra io na fisarahany io na inona io zany a fisika daholo fa bakona trapaky dikan'izay na reny an'izay amin'ny paky reny ary zany tsy azo antoka fa mety baika avy amin'ny fanjakana hoe indreo ranona dia zao mahatonga misy ny zavatra tahaka izany ny fahalalako zany ny raha ohatra hoe orinasa-mpanjakana ka ohatra hoe nanao foana dia fahefan'ny fanjakana dia manakatona azy ary raha ohatra hoe misy volam-panjakana tokony ho alaina amin'ilay orinasa na hoe tokony ho alohany ho an'ny fanjakana ka tsy voalohany dia ny azo ny fanjakana atao manao vanty an'ilay fananan'ilay orinasa fa tsy hoe ny fanjakana no anindry olona hitakana an'le orinasa efa nisy ania zany tamin'ny andron'ny président Angela ny tikoy satria nanino satria tsy nandoha vola etram-panjakana dia rehefa tsy mety amony tiko tiatonao azy tao fotsiny ny fanjakana tsy nanindry mihitsy hoe ndao sokafatsika ny tiko fanjakana no anindry tatoko tsy nanao an'izany fanjakana satria zay mihitsy ny tokony ho izy fanjakana ty dia ohatra fanjakana samy manao zay tiany atao zao ny tiako atao le tonga le fiteny deuxième zay fotsiny zany ny zavatra misy eto fa tsy misy zavatra mandeha amin'ilay hoe tokony ho andeha amin'ny ara-dalàna ny zavatra rehetrarehetra zany na fisamborana io na ino reny moa zany le hoe perquisition dia reny ny zava-nisy fa dia tsy fantatra moa zany hoan'ny malagasy rehetra hoe manahoana hoany misy koa le manesika be akany zao no natao samborony rano dia tanysaina rôle inersia ngefa olona no mitory azy ry mbola rahabonahy ka risoriso tany amin'ny tany hoanina napikata satria zao mantsy ny am'izao zay samborona dia akaiky la sûreté de l'État samborona la sûreté de l'État la sûreté de l'État zany daholo fa tena efa amin'ny antson'le olona teo aloha fa tena sarotahotra loatra zareo reka dia manaonoro foana afara fa dia hitatsika eo mitia sotra so nabetsaka ianao dia makasitraka lazatsika ny antso manaraka eny tompoko miaraba tompoko miaraba tompoko onjavy ambatotra vaka eny tompoko izy zany fotoana député-na avy ambatotra vaka iny tena hoe tompony fanaratina ny Andry Rajoelina dia mahagaga fa betsaka ny olona azy ohatran'ny hoe kaka ny lavasy de cerveau dia zany zany mba te handatra an'ireny amin'izao hoe autovidement hoe zao ny amin'ny fanovana tiany le député-ntsika raha atongavana tsy tsara-manky izy amin'ny hoe miaraka rahambotony Rajoelina allo eny tompoko raha ho ianao a toy izy ny tena tamin'ireny fotoana dia tsy mianatra mihitsy maningavinga an'le fitondrana hoe fitondrana rahambotony Rajoelina zao nefa anao miteny an'izany zavatra ohatry zany aza dia taiko hoe inona ny azo fa dia tia andatra zany le olona tamin'izany fotoana zany hoe miaraha nefa zao vidim-bary izy tena hoe fatiany tsisy ohatran'izany satria hoe telopolo isan-jaton'ny malagasy ohatra mpamboly vary fotsiny eo folo tapitrisa eo zany ny olona
tena tratra fahoriana amin'ity fidim-bary midina ty. De tokony mba tonga sainan'le olona zany zavatra zany hoe zavatra hoe afanivana tiana tongava ankoatran'le olona dia mipitiana amin'ny fananany midora mirobarobaina ankoatran'ireny hoe any Tamatavy mbola tsy varina ny fiainany va tena atao hoe fanivana va tena rarena ny vafitytrana fanivana ravelona zany ka dia mba miangady olona ny amin'ny manaraka afantarana tokony hoe inona lalina tokony hidorana inona ny tokony atao hoe fanganam-panjakana foana be misy fanivana ny fiainana fa raha ohatra ka hoe fanganam-panjakana zany efa hita hoe tina ovy hatramin'izay dia raha ohatra ka misy zany hoe concertation zany dia zavatra tiako tenenina dia hoe tokony misy lalàna ienzana manavitay fanonga-panjakana na olo-tsotra na miaramiry izy zany lalàna tokony azoratra Madagasikara dia ty fanonga-panjakana na olo-tsotra dia mifaizina araky ny lalàna ohatra zava-misy ako nefa dia naorana ray zao no mifaizy fa ty fanonga-panjakana tsotra tompoko. So nabetsaka ianao dia mankasitraka lazantsika ny antso manaraka rehefa misy. Eny tompoko, mirabanao tompoko. Allo. Miraba tompoko. Tsesika tokana. Eny tompoko. Saika patsiao za hoe fidina an-dalambe tsy nazavona lalana dia mahavoasazy sady mampijatra. Zay raha fantatsika avy tsy azo atao midina an-dalambe raha tsy nazavona lalana. Dia niafatra amin'le député iny zany raha vao mikasa nidina an-dalambe eo ianao dia tsy maintsy andray andraikitra ny mpitandro filaminana. Dia fitiavana anao zany no itenenana anao hoe aleotsika manara-dalàna fa tsy miopefy intsony iny filoha teo aloha iny ty no mange izy iny tatrareo ve zany le manodidina anazy no natonga ny olana io fa tsy izy fa didio tsara fa tamin'ny fisidianana filoham-pirenena farany teto Madagasikara dia izy ny lany filoham-pirenena zay no zany tsy azo afenina tapenina izy ny lany mbola be ny olona manao anazy manerana amin'ny Madagasikara na ho aiza ianao na ho aiza raha mbola eto amin'ny Madagasikara ty tsy misy olona tsy mbola ahitana manoa anazy mbola be mpanoana be ka izay ny ilana an'le fifampiresahana hoe ataovy zay fampiresahanareo fa tsy fitatsika tsony le mikorontana fa vahaolana dia davina dia mifanaja aza maniratsira olona dia za fa tsy nakasitraka n'in'le toy an'le teninareo iny foana hoe misy an'le hoe zahay tsy fifanadana dia tsy manao tsika fa vahaolana entina dia vahaolana dia davina dia mibanjina zato isan-tapaona fianmbao eny ana zany ny vahaolana io tsy mijanona mitratra mitady vahaolana foana zay no mahatonga na miantso amin'ny radio Rahava fa zay zany nenay mba eritseritra hoe aleo ilamina amin'izay rehefa tena ela ihany zay disadisa izy io koa rehefa misy problème ohatra ireny aleo nareo samy mpanao politika fandroana fa aza ampidirina amin'ny dia vahoaka fa tsy mety izy fa disadisanareo mpanao politika izy dia andraikitrareo dia anareo any izy fa aveleo le vahoaka iaina amin'amina eny amin'ny fiarahamonina fifankatiavana dia davinay olona mifandray olona mifankaty ohatra zany misaotra. Isorana betsaka ianao dia mankasitraka misy marina ny faneho-kevitra izay olo izay. Eny tompoko, miraba tompoko. Allo. Miraba tompoko. Miraba mampatrika. Tatikoaka. Eny tompoko. Manao hevitra kely zany satria izy ianao hoe evoaka mba ny hevitra no tenenety. Ny hevitra aloha no teneniko eto ny hevitreto hoe zava-tena ihany koa ny zava-mety. Voalohany indrindra eo amin'ny momba ny amin'ilay fividianany telo raha za manokana aloha tsy dia tokony mbola atao mamaika aloha ilay anaovana an'ilay fividianany fa ilay bokotany aloha no atao zany raha atao raha araka ny tenin'ny vahoaka tiana mahatonga ny teny izany tenoko daholo ny tenin'ny olona rehetra sy tamin'ny alina tamin'ny mahadombesaka nisy olona nijoro vavolombelona tamin'ny fotoanaony hoe nanaovana ny fividianana io sy ny karakarana ny fividianana natao tsenia dia tena mazava be ilay teniny hoe trofo vavolombelona ny tena fa ilay olona moa efa any miadana any amin'ny toerana namesan'Andriamanitra anazy
le hoe to dia tiany ianonareo eto nefa ny avy eo hoe ilana izy makatsitrony fa efa vita le efa vitanay le izy afakzay resaka tamin'izay fa eny rehetrarehetra zay satria efa voaomana zany efa zany vo tsara plasy hoe aza ro petiteo fatao sous formateur fotsiny afa tsy navelanakeo zany a le misy manarak'izay a ny mombany amin'le fitarana efa tsy misy resaka tony any amin'ny resaka teno na momba ny fitondrany ty fa zao olona manana madama aveo fitarana olona nanditia tsarany izy a ary tena manatsaina noho sy mpamonony fitarana rehetra fa tsy mety ny zavatra ataona fa tsy moramorano ny amin'ny menazy ka tsy maintsy mitendry teneny izy ary tsy maintsy manao zavatra ze anakotanana an'le firenena izy zany izy manakorotana ny te ary izy zany koa no analano ny firenena am'izao eo io zany so zavatra atao zao satria nahoana mahatonga tanteny zany mamorona zavatra tsy atao satria za mamoaka ny secret d'état zareo amin'ny fitarana olona tany amin'ny mbola tsy mamota mamaly anazy hoe tokony izy satriana olona efa sady ngeraka ny teny olona teloha ary za fa teny zany misy nanafatra azy teto fa izy no nafarany sy dada teo izy ngo sy tenenina tonga momba zay de zao izy a manao ze zavatra de voyatsony atao indrindrindrany a ny amin'ny mialasiny amin'ny fitenenako ty tianay ty za raha ty voasambotra raha ty voasambotra ty hoe voasara mitonga mihitsy ny azy matotolo iandro rajoelona zay tena iriny mafy ny idirany eto ny ampidiranena tarana idirany azy ty amiarasa ty prime ministre fa efa ny tena masy teto hoe sove eo a io hoe asotinaiko efaareo izy tokony miaraka am'ireo ao fa tokony anao zao izy fa tena ohatrany hoe teny loatra le toko zany de malahelo ahko am'le zavatra atao de mombany am'ty fanezenan'le deputeny arivo mamty sy ny sorotony maro miaraka amin'ny vahoakany a ary nioka ny teniteny reny zavatra teny sy nataony le zavatra anezikenjena anazy kely le natao amrona le olone afatatindretany zany atao anjaranao a raha matodisa miteraky fasina hoe bazay anao a manaza tena mpanajana manala matianjokona ny anaty na hoe itoka matanja teto anao na hoe alalao a le fonja de irao satria ianao misy ny tena fotony zao zavatra rehetrarehetra zao fa raha mirova ty vaoty zao de efa mitenenao fa tena ty de nitadiavinareo misy ny fanjovana sy ny karazany lenao trano ianina gorony ianina de dorony ianina vola tany anao zay eto anao vola mafairany samsamboka valasa samboranao n'olona eto zavatra misy zany teneko zany satria ny evin'olona zireko a fa ty hoe zay ny eto fa manarika anday amin'ny teny satria kely loatra foko amin'ny raha matolona saina io saina io fotranyolona tsy manasaina nanarany any fotranyolona tsy nanarany mihoatra noho mampitarano izy teknisy sady hoe le atao façon izy manaiky folo le zavatra ataony ia isorana betsaka ianao dia makasitraka resitsika ny antso manaraka miaraba tompoko miaraba tompoko alama tompoko forongony ave fanterana motana ya zany zao de fa manentana tsika forongony a ny bala entsika firana amin'ny fividianana de karaha-pividianana irery rehefa misy ny recensement ana resaka karaha-pividianana engabitsika forongony fa anorata anarana vitika anorata anarana tia io ihany fitaovana iray afahatsika mandray andraikitra sy mandray anjara amin'ny fividianana afahatsika sorana betsaka ianao dia makasitraka andrasantsika ny antso manaraka rehefa misy 034 07
009 88 032 91 901 20 reo no lalana idiratsika zany. Eny tompoko, miraba tompoko. Allô? Miraba tompoko. Manona tema. Miraba tompoko. Misy afatra kely mba ampitaina amin'ny Iza dia avaiza azafady? Allô? Mahazaho toerana tsara aloha ohatran'ny tapatapaka iny. veto savo masandro. Eny tompoko, eny tompoko. Satria raha mifinaza hoe tsy maintsy fampiana le anakefatra miasa izy sira Gerson Antoine magapagaga nefa izy zao nga mbola tsy natao foana le izy fa maninona rehefa olona le niaraka tamin'ny Rajoelina tonga dia raikitra ny fisamborana sy ny fahamtorana tahoatra kely any Gerson Antoine satria olo vahoaka nendefana tany tamin'ny herinandro antetena vahoaka tsy vahoaka tokoa zany lolotonga tahoatra n'ireny vahoaka reny ve zany atao anatanty eo indray le izy aloha nefa lazaina fa miketika fanongana fanjakana ireo olona ireo manaraka manandriamato Filomankaravalona nazy fa hoe manatra napahatraina le vahoaka tsy tadidiko moa teny hoe napahatraina sa napahatraina tokoa le vahoaka satria zao misy tonona nambany vidy 1% nefa vidiny kobalta na ny kelina ray taonina 450 millions dia mba eritrereto amin'izany izy zany napahatra an'le firenena mila mandinikena kely ianao vao miteny nefa dia misaotra mamy Sorana betsaka ianao dia makasitraka tompoko. Andrasantsika ny antso manaraka rehefa misy 034 07 009 88 032 91 901 20 mirabanao tompoko. Ilasa izy. Eny tompoko. Miraba tompoko. Miraba kakana Monsieur Patrick de miraba mipetehatra baraka de bany fitakiako amin'ny trangan-javatra androany Monsieur Patrick androany ny gymany baka nandeha de nanaraka ny zavikeliko nanao gym baka tao Ampefiloha ny tenako androany fa tena malagelo ny tena mieritreritra hoe misy fokotany zaraina 20 tapitrisa ariary isa-pokotany tany Tuléara tany fa ny terrain ny ANS Ampefiloha zay dia tena hoe terrain be dia manao ahoana efa niomanana hoe andraisana ny gym baka dia tsy mba nisy karazana hoe terrain io fa dia vaty kely tsy vaty kely vovoka tsy vovoka mba farafaratiny ireo olona hoe anaovana fanadina mpanjakana zany le terrain mba efa nalefa omaly ny pompier ohatra hoe mba nitondratondrahana rano le terrain mba ahafahana mba hoe mba mandrimandry mivovoka mba salasala amin'izany dia afa amin'ny valo ny convocation an'ny mpianatra efa ho amin'ny folo vao hanomboka ny examen fa iny amin'ny valo maraina iny vao manao ny traçage ny terrain mandrarandraraka an'ireto vovovo-javatra anaovana ny le traçage tena mampalahelo mihitsy mégafone na iza ny ministeran'ny fanatanjahantena mégafone anankiray itenenan'le tompony andraikitra aza zara ramanena efa kapokapohana ohatran'ireny zazakely velomina reny voateraka reny le mégafone vao mikoray raika maneno mba feo kely
dia aiza ny ministera n'izany aiza nareo reto ilay manao fanavaozany reto tsy izany hoe zavatra tokony mba hoe primordial tokony mba nanovana mba hijerevana ny aveniran'ilay taranakitsika lasa variana amina zava-tsafina reny efa nareo tena diso manenjika loatra n'ilay fitondrana teo aloha ary tena mitsikera ny farany bitika indrindra teo moa nisy ranadaha iny miditra fantatra tsara izy pidiny amin'ny odapeo hafa any amin'ny odapeo vavy nahazo ny compliment monsieur Mampatrick izy fa hoe misy famarinana izany fanehoan-keviny izany ie misy famarinana ilay fanehoan-keviny rehefa eto amin'ny vivay izy miteny dia somary mileladelaka kely eto fa rehefa any amin'ny odapeo hafa tompoko azafady fa tena mahavita manozona izay mpanaradian'ny président Rajoelina mihitsy ary tena mifandona aminay matetika any amin'ny ondram-peo hafa fa tsy ilaina izany raha olona mihatsara vela tsy ohatr'ireny fa tsy manana foto-kevitra tena hijoroana mety amin'ny firenena za manokana tena tsy mpanao tsy fomba fiteniko izany fa mahasorena anazy surtout ianao lehilahy rehefa manao fomba fiteny ohatrin'ireny androany rapitsy be manao lehilahy may gauche droite satria mety aminao le fitondrana fanavaozana ankehitriny dia pelipelesinao rehefa ty amin'ny ondram-peon'ny vivay ianao hoe dia tsy ilaina intsony ny korotana fa mampigadra ny fanonganam-panjakana dia ianao iny aniny anisan'ny nanonga-panjakana teto e maninona moa izany ianao tsy tokony enjehan'ny fitsarana mandeha gadaina rehefa izany satria nampigadra nke fanonganam-panjakana neny nisy teto tamin'ny 25 septembre fa aza dia miteniteny foana fa mba ataovy lozika dia aza mijery firehana fanjereva tanindrazana le firenena jerena dia noavin'ny taranaka jerena aza mihatsara vela tsy ohatr'ireny rehefa maneho hevitra fa manjary mahaso rena le izy manao lamay dia lany tena nefa dia ohatr'ireny ny fomba makasitraka monsieur Mampatrick sorana betsaka ianao dia makasitraka izay le hoe mpanara-maso ny vahoaka malagasy nitondra ny fanehoan-kevitra moa izy koa dia rehefa ninona fanehoan-kevitra dia misy marina kay zany misy manara-maso ihany koa ianareo saminareo mpiaino dia makasitraka e makatelina indrindra eny tompoko miarahaba tompoko miarahaba tompoko maka toerana tsara foatran'ny ambany be no Victoriana ty akadofotsy to eny tompoko miarahaba tompoko satria nafanana ko azafady fa elaela tsy eny tompo mijery an'le zava-misy eto amin'ny Madagasikara zany tena mampalahelo Mampatrick marina satria ny afatra zao dia mitovy amita Antananarivo ihany fitaraina amin'ny olona hoe crise économie Madagasikara vazaha ino moa ilay crise économie mandady trambo any ambany tany trambo efa fanavaozana tsy hita hoe manahoana na manahoana le tena fanavaozana fa fahazoazana indray bidibe tamin'ny maraina teo azy ao dia nandehandeha tamin'ny fahatran-dravoangy iny mampalahelo any mivarotra ny boîte amoron-dalana reny fa roaso ny zalahy mpiasa ny commune reto aiza le fiveloma malagasy amin'izany tena marina mampalahelo tena zany mihoatra mihitsy ny tena mahita anazy iny mba fiveloma ny olona iny an-dalana hoe mba varotra bataiza rizy angalatra tena mampalahelo e satria tsika malagasy tonga saina fifitarana tsy amin'ny izy-tsony nataony zareo fa mamarina kady taloha zao malagasy ka fitarana teo navovady mavovity vary ohatra hoe akonana anankiray rokapoka amin'izao tapakapoka ny vidiny hoanina mangasy zany ve rangahy dia mba rariny manao ny ataony rehatrena mitatike tatiny anankiray iny ko misy mandalo anankiray tena mandalo amin'iva mijika fotsiny tsy haiko hoe tena fitondrana tena fanavazana marina ve ty safy fahavoazana mamarina kady zaho fitondra amin'izao eo miala tena marina tsy zareo aloha mavavany vahoaka manontolo amin'ny radio isan-karazany io mitaraina amin'ny anoanana tsy any zareo hoe eo dia midongo seva fa ny fiainan'ny vahoaka no tokony fifaoviny zareo fa ny agnaposiny ihany ny fatana ika vahoaka malagasy ny patro e fa tsy ireo olona midongo seza fotsiny eo
manao alao asy fotsiny re boarina ny anina iny de sran zao ny atombohany volohany a aiza zao le mpitary eo vorehetra fa anazy seza izy nangingina petraka ery ananiny any dao misy ty fisarana indray a manao ny ataony misambotra olona ry reo député izy le riandrefana ry misamborona koa reny miaraka taminy reo magnina reny misamborona indray miady an-trano ao da de miangava nareo mpitondra fanjakana am'izao a tena miangava to ajanony fagnanovana politika maloto any amitsisy tao zay feonao zay malagasy jerena fiainanay a fa mijaly vahoaka malagasy mariny entsena ry mpanao politika entsena ry ny député député tsy manao inona ry mba manao hevitra any a samborinao atahotra anazy ane zany ianao matoa misambotra anazy ata mampatrika fa loatra betsaka e saona betsaka ianao dia makasitraka tompoko ndrasantsika ny antso manaraka eny tompoko mirava tompoko mirabanyvoaka malagasy mirabany technicienne hidika kely amle raha-pirenena aloha anamafimafy kelitely le raha misety eo a marina mihitsy le raha misety eo tsy ny fiainam-pirenena no deven'ny fanambozana fa zavatra any amin'ny karamany le vahoaka indray hoe anga zany nitakina teny amin'ny kianda hoe analana ny Andry Rajoelina teo aloha hoe anagadragadra olona mizera fa hiala eo i président Andry Rajoelina io za aloha de tiako aloha zao zavatra zao hoe satria nitiavako anazy monsieur Mampatrika mialatsiny aloha mialatsiny amintsika priero a mba afantarantsika tsara hoe inona ny tenin'ny mpanao politika tamin'ny analan'ny président Andry Rajoelina hoe tsy mety io a fa ratsy a de aloha anatsaratsika de hitatsika ve le fa tsarany fantanina petrako amin'ny vahoaka malagasy zany le izy tsy aloha ary niaina tamin'ny teo aloha fa nohony am'izao no ratsiratsy kokoa noho ny teo aloha de tsy haiko hoe aiza mizany tsika de misy sainsainantsika io hoe io voankajonala io zemany atelina de mangidy alotsika mba misy ananaratsika zany fiderintsika mpanao politika satria ho any amin'ny mpanao politika tamin'ny pirofo anareo na tamin'ny biasa za tsy nitorotry manana pirofo tamin'izy nanalany président Andry Rajoelina de ozy ny tenin'izy zareo hoe laram-pirenany lalana mikodana zao indray a lasa mety le lalana mikodana eritreretinareo nge zany e tamin'ny taloha zareo miteny hoe tsy mety le fanagadragadrana de tsy azo tatenambava n'olona fa avylo teny zao indray tatenambava n'olona fa azavela miteny magaga be a tena laiko tsara tena nge zany teny madame Libea zany re vahoaka malagasy tamin'izy mbola tsy teo amin'ny fitondrana de hoe tsy mety le fanasakasakanana olona tsy miteny fa tsisy ny demokrasia gadragadraina n'olona nefa re tamin'ny andro président Andry Rajoelina nisy pirofo reny atongadraina le mpanao gazety iny a nikotra tamin'ny fiainan'olona izy a de mitory le olona satria nikotra tamin'ny privé n'olona fa ny am'izao nge tsy hita mihitsy le hoe pirofo inona ny antenan'le député de inona ny angadrainan'le olona amba mie pirofo le vahoaka malagasy ary afantarana hoe tsy valifady politika le fa hita am'izao de vavaly politika le izy za aloha tsy mahita an'izany hoe fivoana zany mety fa miaratsy andro manalina ny fiaina vahoaka malagasy de mampanagnelo anahy fotsiny hoe lasa torona vahoaka malagasy atakala ty aminay aty moka de tena fay mihitsy ny tatsaha zao tamin'ny président Andry Rajoelina teo tamin'ny herintaona nazy io Tigota zao le tatsaha mora le bany de tsy mahasavaritra vany satria tsy manao sara no vidina de lasa le fananana kely Tigota ndray le mitsy moto ndray tena mampalahelo zany zavatra zany tsy mitombo ndray le rena fa le nahantra ndray zany le tatsaha am'izao nefa zareny tena président Rajoelina nafahatra vahoaka malagasy zao contraire am'izany a asan'le vahoaka mihitsy indray zao no lasa mahantra mihitsy de teko izy ary le am'izao milasy vatra le tatsasa tamin'ny talona azy Tigota de nitombo mifananany misaotra tompoko so nabetsaka ianao dia makasitraka antso anako sisa andraisitsika antso anako 034 07 009 88 ary 032 91 901 20 eny tompoko miraba tompoko
tenenao tsy zany mihitsy atany amin'ny radio raha vavy fa le madama iny zany tokony raha manasivy ianao dia avoy dia enotsika izy n'olona tamina fantarana radio na indre mandehana da natadidy ianao zay le fifanadany zay tamitsikera kosa ny azo atao za zao miteny anareo nisy tsy misy fitsarana ny mbola tany an-dafy nefa nisidy le olona efa nanonona anaran'olona be dehibe izy mbola tamin'nisy tany an-dafy dia ny tonga teto Madagasikara izy dia nitanterahany daholo ny olona sibilety zany hoe dia ny olona le teny mpandarana tamin'ny vidéo resy zany io ampiariny io ka zay ny olona neutre zany tsy olona mitanila lafa fialana izy zay izy aleo olona neutre fa tsy mpanao politika dia amin'izay stable le firenena fa zao zao le firenena lasa ambony ambany be satria tsy neutre le misy fitsarana misy zavatra équilibrena ihany zany le izy fa tsy entina fankahalana misaotra indrindra saona betsaka ianao dia makasitraka eny tompoko miraba tompoko efa toyana misy mampatrika fa namerina kela fantanina petrakela misy dia zao le izy ianao zao tena laza hoe tany lafy misy fitsarana io dia fa le olona anao atao hoe malfatera zany dia zao ary misy fitsarana io mba fantanina kela petaka aminao hoe inona ny toantany an-dafy talohan'ny petaka lasa minisy io satria io nge mahatonga izy tafapetaka teo dia sisy no fanavoazavina metaka anazy teo aloha ary misy fitsarana mato izy nanentiketsika olona ohatran'io misy zavatra tatony tao dia zay natonga anazy maka ala sy manentika io fa raha tena diniana izy koa ao anatin'io tokony sambolony io satria nanao zavatra tsy mety io dia eo koa toy tamin'le inona moa le bianco tena voararaka ngera angaty iny nataony tamin'le bianco reny dia ahoana moa tena zany hoe lohalavany eto Madagasikara dia tokony sambolona koa izy zany dia zay nataoko hoe le politika eto Madagasikara politika fankahalana politika ratsy zay no entimety fa tsy misy fampandrosoana tena mandeha tokony zay fa makasitraka toko ia isorana betsaka ianao antso anankiray farany mandrasantsika eny tompoko mirabanao tompoko ianao zany mamarana ny antso allo miraba tompoko manasoko masnavadiso manay mba hitenikana zany le politika antsika toizako ihany le tian'le sokalady hoe raty le politika satria taorina fandatrana manokana dia aleoko tonga dia hoe mijanona hoe aleo voasananga ihany tsika zany aleo zany so dia hoe mampiasa erotra firenena hafa reo na toa dia hoe maleo tena mihitsika hoe manokana hoe atsika Madagasikara dia manatany atsika eto mba atsika hoe re gasika dia momba moatsika rehetrarehetra heritsika daholo ny zavatra rehetra atao aloha dia atsika zay dia maverina hoe petaka atsika fa raha hoe zary politika iny hoe atsika io veritsika isy fandrosoana ao atsika za mihitsy eo fa aloha tonga dia hoe mampiasa erotsika hoe tena zanatany zao dia baloha mijanona zay raha amiko manokana soza petaka to sorana betsaka ianao dia makasitraka zay ny antso noraisina tamintsika ary Pierre Lotsaina betsaka ihany zay antso zay mampisoa ary mitondra ny fanehoan-kevitra tokoa ndaso raisiny ty antso ray farany ty tsy maninona ianao zany eny tompoko eny tompoko nanao ohatry dia tamboka tenenina moa inona natonga ny tenena tamboka hoe fampilamiana ny antia tamboka allo ohatrany nahita vaovao tamin'ny TV plus tanovilaminana ny antia tamboka tamin'ny olona giaka tany antefana dia zanak'io olona io enian'zareo sy tambohany tonga milona efatra katikatira sarabetsy eo antokotany dia ahoany reny zay fantatra izy fa hoe ahoana mahatonga an'zay mba mivilaminana ihany eto Madagasikara arao foana ny vaovao aloha e arao foana ny vaovao zay zava-misy ia tenerto
zay ny antso noraisina tamintsika ry piano jaina makasitraka makatela indrindra tompoko mitondra ny famitianantsika rahana fakafakafoy ao anatin'izay amin'izao atoandro zao tena manaraka ny toedraram-pirenena tokoa ny vahoaka malagasy ary rehefa nyzoina dia matoa miverina matetika ao anatin'ny saitsika sy mifaneho-kevitra hoentintsika no hoe ahoana marina amin'ny politika eto Madagasikara, inona marina ny tena zava-misy dia efa nitondrotsika fa makafakana fohy mombamomba izany teto no hoe raha natadiditsika dia ny hoe tena manana ny fahaleovan-tenantsika tokoa ve tsika sa ahoana. Madagasikara manana ny rafitra rehetra izay misy tamin'izay fotoan'izay mbola ampatsahivoko ihany raha ohatra hoe tadiditsika nitondra ohatra ny namana marsial zay rola teto amin'izay ny firenena anankiray tao Haïti. Dia ny zavatra tiana ambara ao anatin'izy dia zao hoe manana ny rafitra rehetra Madagasikara, ny institution, ministre, président de la république sy ny sisa fa ny zavatra miseho dia ohatran'ny hoe zavatra anankiray miverimberina ary mitovy foana ka azagaga raha ohatra ka manara-maso ny vahoaka malagasy sy mamantapantatra ny zavatra misy mety fanontaniana mipetraka daholo ao anatin'ny sain'ny olona, mety fanontaniana mipetraka ihany koa zay ny hoe aiza hoaiza marina ny fahaleovan-tena Madagasikara amin'ny politika iainana eto amin'ny tany sy ny firenena sa mbola misy mibaiko ihany matoa miseho foana ny crise politika miverimberina ary mitovy hatrany ny zavatra misy. Faharoa manaraka an'izay momba ny resaka fifidianana raha resaka lehibe amin'ny fokotany aloha dia raha izaho manokana zaho mampatrika raha tena te hanome hasina sy hahita fanovana goavana miainga ny fotony ka manome hasina ny olom-pirenena tsirairay avy any fotony dia miverena tompoko amin'ny fanapahan-kevitra zay nyraisina ny hoe misy ny fanendrena maimaika atao amin'ny filopokotany fahajanoana zay fa fidio lehibe amin'ny fokotany. Ny fiarahamoniny any fotony iny tadio fa mirindra foana fa nisehatra ara-politika amin'ny manimba azy mahatonga mety fifankahalana misy sy mifandrafiana ara-kevitra ara-politika. Fa raha ny fiarahamoniny any tanàna dia samy mahitsy tsika fa le fiarahamonina rehefa avy eo mivadika dia lasa midevie any amin'ny resaka politika izy dia ianona ho ny pombany anina, ianona ho ny pombany anina dia lasa misy elanelany le olona dia lasa misy fiatraikany be zay. Ka raha ianao ny andeha anendry antoko politika zay efa iraha malala amin'izao anendry président fokotany antoko politika anankiray zay avy nireraka nandritra fotoana maro ka te hisahana toerana maro samihafa ankehitriny le olona ny teny ihany koa moa le solombavam-bahoaka ny teniny hoe fanendrena maimaika aloha sy ny sisa zay atao antoko politika an'izy ianareo mahalala tsara tsy lahara-pahamehana zany re tompoko raha tena tia tanindrazana sy tia vahoaka malagasy tsika fa tsy fitiavan-tena amin'ny antoko akory ka hoe tonga amin'ny fotoana azahoako fahefana efa mba nahazo zao efa nahazo PDS efa nahazo ministra zao efa nahazo toerana zao ka dia araroty tsy mety zany zao mahatonga amin'ny teny hoe tsy mety zany. Ny fitondrana teo aloha raha ny mpitondra teo aloha ohatra
tsy latsaka le antoko politika an'io foana ny antoko politika an'io foana tsy azonao amaivanina ny antoko politika TGV na inona olazaina ohatran'izay koa tsy azonao amaivanina ny antoko politika maro samihafa misy eto fa samy mana ny maha izy azy afaka miatrika ny fifidianana zay ohatrehany ho an'izay vonona ao anatin'izay fa tiany tsarovy na nahoana ny isam-bato ny verenana Andriamatoa Andry Rajoelina rehefa nandray ny deuxième mandat voafidim-bahoaka izy de azony sasany raha ohatra ka nisy ny voafidy indray hiditra deuxième mandat de firy isan-jato eo tsika de efa afaka mitsara sy mijery ka ozy izy zao hoe aloha mba tsy mifamandalitra raha ohatra ny toko politika voasambany ka mety hoe hitsangana ka manana eritreritra ilatsaka hofidiana anazy zay mpanaramaso ny vahoaka malagasy ka io diso ny fiheverany sasany ny hoe rehefa niala teo le mpitondra teo aloha mipetraka tamin'ny fahendrenany izy de samy nangina ary betsaka moa manao fanehoan-kevitra teo anisy am'tena zany nalanjofo sy karana teo ny hoe nareo aloha zao ny eo akatoavina fa mijery fa rehefa tonga amin'ny fotoana ampisehoana indray tsy anakorotana anareo zay tsy aninona fa de zay miandry an'io fifidianana io ny olona ka sao de disodiso kady tsika na disodiso hevitra fa samy nananany olona daholo miteboka nahafantarany an'ireny mpitondra rehetra reny zay mifandimby teto amin'ity fireneny ity samy mahafantarany olona an'ireny antoko politika be da be misy eto reny fantatry ny olona daholo reny fa ny tompony teny farany tompoko de mivahoaka malagasy ihany ka raha iteny ianao hoe antoko matanjaka samy te hilaza azy matanjaka daholo nge ny antokon'izan'izy fa le fandrefetana sy fahalemena an'le hoe ny antokon'ny mpitondra teo aloha ny TGV zany de heritreritra vetsy zay hoa za tsy manao hoe fa analyzy vitako zany ary diniako jereo ny karazana isam-bato azon'izany TGV zany mety misy iteny ndraiky ka nisy alabato nisy an'izao fomba fitenin'ny mpanao politika zany fa tsy fomba fitenin'ny vahoaka malagasy tompoko ao anatin'ny safidiny fomba fitenin'ny mpanao politika zany ino moa tsy natao teo rehefa raikitra angeny korotsokorotso teo raha natadiditsika anisan'ny calmer an'izany situation zany tsika teto amin'ny fandaranao ka zany hitady esorina daholo mera rehetrarehetra eran'ny tanàna rehefa hoe TGV mampara sy ny karazany fa rehefa nydiniana sy nalalinina de esorana ministry ny ady moa zany tao anatin'ny fandaminana rehetrarehetra tao anatin'izany akasitrahana indrindra satria zay ihany koa ny ilana an'ireo ministra eny mila olona manam-pahalalana mandinika tsara fa tsy hoe zay miteny rehetrarehetra ity ny antoko politika de ny azy marina tsy zay marina hoe miova sata miova andrina marina zay fa amin'ny alalany ny ara-dalàna sy ny dekret mety misy fa raha ohatra kosa nde hiazakazahana fotsiny hoe aongano ihany ny sory ihany nangala batony ihany langazy mpanao politika zany otrompo mipetraka zany fa araroty fa sao de mbalo fa tsy zay ny lara-pamehan'le vahoaka nanana ny safidiny reo vahoaka eo milajaina foana ny safidym-bahoaka aloha tena hoe ataotsika tena zavatra ohatran'izany le izy ka zay ny ataotsika hoe resaka fifidianana io aza manivaiva ny antoko politika fa samy manao analizy tsirairay any anatiny any ny fahanginana sy ny tsy fitenenana tsy midika faharesena tompoko fa mety hidika fiomanana hiatrehana indray no avy ka na Andriamatoa Andry Rajoelina ny latsaka eo na izy ka rehefa mitondra ny tena de hieritreritra venao fa hiala amin'ireo antokon'ireo zay manko ny rafitra ao anatin'ny antoko politika zay
règlement de parti hoe tiany atolotra na tiany ilatsaka de iny miara amirona amin'iny daholo amin'ny fanoanana ka na ohatra forongony izy ny forongony tsy hiala amin'ny olony zany raha izay ny tena resahana fa de samy miomana ao anatin'izany fa kosa ny fanapara-pahefana atao kosa ajanony fa tsy de mety loatra aza fangaro any anatin'ny rivotra amin'ny safidim-bahoaka sy ny karazana farany misy ny resaka teo ny hoe PDS Antananarivo amin'ny resaka tsena sy ny sisa afatra tokana ihany ny any ho teneniko fandaminana tompoko ny ilaina fa tsy fanakanana ny olona hivarotra okazava donc mila mivarotra ireo olona ireo fa mila fandaminana ny fivarotany satria fivelomana io fa tsy azo sakanana ny olona tsy hivarotra zay côté anankiray mialatsiny no somary masitsika titeniteny hoe misy tapohany mahazo fahefana ny sasany ka mety manaonao foana na mety diso fiteny ka ianao diso fiteny ka raha vao miporotsaka eo ny fiteninao de fa any iny zay ny andraisan'ny olona azy samy manana ny andraisany azy fa zay ny tadiaviny zay fandaminana fa tsy fanakanana ny olona tsy hivarotra donc zany efa iny ny asan'le olona mpivarotra tadiavo ny fandaminana tokony atao ary le fandaminana tokony atao koa anatin'ny fotoatsarotra tsika sy ny sisa aza de loarana be loatra koa le paosin'le mpivarotra amin'ny etra sy ny karazana isan-karazana fa aleo aloha mba mifandanja amin'ny zavatra misy amin'ny fandaminana zay tokony izy zany izy daholo zany so de sanatria koa manko lasa mifakampanan-javatra ohatr' zany de tsy mety de ho vakina fotsiny eo zay no resaka momba ny resaka hoe mivarotra moron-dalana sy ny karazana zay ataontsika hoe mitrotra de mitrotra tokoa amin'izao fotoana satria misy fifanenjanana samihafa hita zany ao anatin'le izy de lasa miteraka resaka be tsy hifankahitana de ozy izy averiko farany fandaminana no ilaina fa tsy fanakanana mpivarotra satria ny varotra ny fiveloman'le olona ka raha sakananao tsy hivarotra izy inona tsony ny fivelomana iainany eo sahirana izy ny olona tsy manana fivelomana rehefa mampalahelo zay no ilainy zay concertation nationale goavany io misy tenin'ny mpanao politika lehibe anatoko politika anankiray ohatrany tiako nilazany hoe fanapahan-kevitra tsy an'ny FFKM fa fandrindrana boka ho diso raha zay fiteny moa zany ny fandrindrana ataon'ny FFKM io fa mifanapahan-kevitra tsy ny FFKM mihitsy donc zany concertation nationale goavana be zany tena mila misokatra tsara mihitsy zao fitondrana zao ampafantatra tsara ny olona hoe inona avy sy iza avy ary hevitra manao ahoana no entina ao anatiny zany fikonan-doam-pirenena zany antokaray lehibe zany amin'ny lalan'ny fanovana to tsy hijerena havana zany tsy hijerena namana zany tsy fa samy manana mihitsy ny faneho-kevitra ary hitadiavana marimaritra iraisana ao anatin'izany goavagoavana zany zay aloha mifandarana anetsika tamin'ity an'io ty ry piano zay